dia mbola falatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay niraisantsika indray mifampahirezana avy amin'Andriamanitra izao vavakisika. Jehovahandriamanitra rehefa dia misaotra anao hatrany izay satria tsy mitsaha miteny ianao, miala nenina ianao satria tsy sitrako ao nefa tesan'ny olona ao anatin'ny faratsiny fa mba tonga azo velona ka ialamy amin'ny ratsy. Mangatahany aminao dia mifanahinao masina no hiasa amin'ny sambatan'olona tsiraray avy anivon'ny firenena mba tonga an'izao firenena izao hitodika tanteraka aminao tompo ka tsy hanararoatra ny fanafahana amin'ny fanaronana ny ratsy atao. Dia matoko sy meny fa tahaka an'izay hitahinao izao firenena izao hatramin'izay no mbola hitahinao azy. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva mandalo pasika tsika araka ny fampahirezana izay noraisintsika. Dia rehefa tonga ny pasika ngamby efa mazava amintsika afaka izao tontolo izao, izay ny fiafaran'ny fampahirezana izay nataontsika. Ka raha afaka izao tontolo izao dia ny zavatra mitranga dia ty afaka manao izay tiana atao. Izay ny famaritana ny olona afaka, ny olona nandevozina, ny olona migadra tsy afaka manao izay tiany atao izy fa tsy maintsy manaiky ny mpife azy ny tompony. Fa rehefa afaka dia ny zavatra mitranga dia ty nomena fahafahana tanteraka, afaka mandray fanapahan-kevitra, tena hisafidy izay zavatra mety aminy. Kanefa ny zavatra nodresantsika tamin'ny farany dia na afaka ary tsika dia misy vokany, misy fiafarana izay fanafahana izay satria mbola misy fahefana faratapony izay mifety izao tontolo izao ty dia Andriamanitra izay tompony fitsarana izy. Ary nefa tsy hoe nafahana fotsiny ilay olona dia ataovy izay tianareo atao fa nametraka safidy mazava tsara. Izay ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra matoa mamorona antsika zanak'olombelona izy. Maha-Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra dia fanekeny ny safidy izay raisina zanak'olombelona, manana safidy malalaka. Kanefa ny zavatra mitranga nefa atao anatin'izay rehetrarehetra izay tsy hoe navelany fotsiny andeha tanika hoe anka rehefa nandray fanapahan-kevitra anao zavatra anankiray dia zao nisy vokadratsiny na vokatra tsara tamin'ny fiainana fa nambarany dia meloa nefa izay mety ho vokatry ny fanapahan-kevitra izay raisiny dia safidin'ilay olona fotsiny hoe inona ny vokatra tiany hitranga eo amin'ny fiainana. Somary sarotsarotra ilay fanafahana dia izay no nahatonga antsika mandray andray ny fanapahan-kevitra ireny raha nijery ny afatry ny pasika hoe tany amin'ny Petera voalohany toko 2 hoe tena olona afaka ianareo kanefa aza mitondra fahafahanareo fanaronana ny ratso izy fa mba ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Dia manaja ny olona rehetra, tiava ny olona rehetra, matahora an'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Zay ny zavatra voasoratra manaiky ny fahefana izay misy. Ary zay ny hoe ny tena fitoriana filazantsara marina, tsisy akijery mihitsy izay mety ho toetran'ny olona fa ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona tsy tongatonga ho azy fa matoa tanteraka dia avelan'Andriamanitra ho tanteraka. Na io tena sitrapon'Andriamanitra ny tanteraka, na io miziroziry ilay olona amin'ny anatanterahana ny sitrapony dia mipetraka vaorian'Andriamanitra dia avelan'Andriamanitra ho tanteraka ny sitrapon'ny olona. Ny tsy ahaizan'ny olona manavaka an'izay ilay hoe le sitrapon'Andriamanitra tena tanteraka araka ny tokony izy sa sitrapon'ny olona navelan'Andriamanitra ho tanteraka. Zay ny tsy atakaran'ny olona ny ao anatin'ilay fanafahana. Dia raha miteny ny soratra masina araka ny voalazantsika tany amin'ny Petera voalohany toko 2 hoe tena fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo fanaronana ny ratsy fa toy ny mpanompon'Andriamanitra dia efa safidy ankolaka ange. Zay teny napetraka Petera zay na ianao hisafidy anarona ny ratsy ampiasa ny anaron'Andriamanitra fa entinao anafienana ny ratsy ataonao, na ianao tena hipetraka ho tena mpanompon'Andriamanitra, ny tena sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olona dia ny atonga ny olona mendriky ny mpanompon'Andriamanitra manana fitondran-tena tsara. Kanefa rehefa anarona ny ratsy ilay olona, tsy avy amin'Andriamanitra no mahatonga an'ilay olona anarona ny ratsy
amin'ny atony fa safidipony de avelan'andriamanitra ho tanteraka rehefa miziroziry ny olona ary toejavatra takan'izany matetika no mitranga eo nivony soratra masina eo nivony ty zao tontolo zao ity misy ny tena sitrapon'andriamanitra tena hoe tena nandeha araka ny sitrapon'andriamanitra araka n'izay nitakian'andriamanitra azy tsika jijery lavitra fa ohatra fotsiny jesosy zay tonga teto am'ty zao tontolo zao ty sitrapony tenany fa sitrapon'andriamanitra no tanterahana ary raha ny sitrapony jesosy kristy de tsy anaiky ho faty eo amin'ny azo fijaliana izy fa zay le hoe tsy maintsy manatanteraka zay nanirahany ndraiky a ary zao nyjanona toko fa 3:9 toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'lay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrak'izay sitrapon'andriamanitra de tsy nandahan'izany jesosy na de teo ara le fangatahany hoe tena ray eo raha azo atao esory amiko ty kapaoko ty kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao tsy maintsy maty jesosy kristy sitrapon'andriamanitra zato isan-jato no nafatesan'i jesosy kristy nanekeny ho vonoan'ny olona hoe aza manday ianao fa raha feo zay ny sitrapon'ny olona le fahafatesan'i jesosy sitrapon'andriamanitra fa le olona namonan'i jesosy sitrapon'andriamanitra fa hasafidipon'ny olona tsy hain'ny olona ny manavaka an'izay ka eto am'ty petera voalohany toko faharoa ty fa olona afaka ianareo afaka manao zay tiana tao a ary zay no mampiseho maizy an'andriamanitra aza mitondra fahafahanareo fanaronana ny ratsy misy le olona zany misafidy ny anao ratsy kanefa manamary teny izy de ohatrany mentehitra amin'andriamanitra kanefa entina fiainana ny ratsy ataony fa ny zavatra tsy fantany mety ho voafitaka ny olona fa andriamanitra tsy azo fitahana misy keo nefa ny olona nanaja an'io andriamanitra io de nankato an'io andriamanitra io de petraka ho taka ny mpanompon'andriamanitra ary raha tena mpanompon'andriamanitra de manatanteraka ny 15 hoe manajany olona rehetra tiavany rahalahy matahoran'andriamanitra manajany mpanjaka ary izy tsy namaritra mihitsy hoe mpanjaka endrina mpanjaka daly fa raha vo misy mpanjaka fotsiny natao tavapetraka eo de avelan'andriamanitra hipetraka eo ka tsy anjarantsika mijery na ratsy na tsara le mpanjaka fa inona ny tokony atao ajao foana fa misy antony ny fahefana rehetra tafapetraka misy antony matoa avelan'andriamanitra hipetraka ary tsy misy olona afaka rereare hoe satria zany napetraka andriamanitra teto de marina fa matetika ankeny toejavatra mitranga de ty na le olona napetraka andriamanitra eo mitoerana anankiray faratapony ambony fa nataon'andriamanitra ho fitaovana mba hitondra fiarovana amaliso ny olona fa matetika koa rehefa tena miodina le olona de apetraka andriamanitra eo indray le olona le fahefana mba ho fanamaizana n'le olona fa misy koa nefa fomba ataon'andriamanitra avelany hipetraka eo satria safidiny te hipetraka eo de manaiky andriamanitra ny hipetrahany eo fa eo koa no amelezan'andriamanitra niny olona iny eo amin'iny toerana hipetrahany iny ary eny zay ny tena sarotra mamantatra ny sitrapon'andriamanitra hitatsika ny galatianina toko 5 zay mbola miresaka an'izay le hoe manaja ny safidy eo andriamanitra io 17 fa efa nantsona amin'ny fahafahany ianareo rahalaozy kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahany zany fa mifampanompo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra de zao tiavana namanao taka ny tenanao zany hoe afaka tsika de ajaina ny safidy afaka manao zay tiana tao ajaina n'le safidy kanefa manao hevitra ihany izy aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izy zay le anankiray na ianao afaka de misafidy anaraka ny nofo matoa teneniny zany de zao misy ny olona afaka izy de afaka manao zay tiana tao fa ny safidiny de zao anaraka ny nofo kanefa misy fomba anankiray eo hoe na ianao koa mifampanompo ambony fitiavana de tiava tanteraka amin'ny teny ray ihany lalàna rehetra ozy de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao ary jesosy de nitenan'izany any amin'ny bokyny Matio any zay tsy tianao atao amin'ny tenanao de aza atao aman'olona zay le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao raha tianao no asiana totondro de asia totondro le olona raha tianao
ny amelan'le olona de tsy aza tezitra raha siany olona ianao hafahafa le lalàna apetraka andriamanitra ny dikan'izany zay rehetra ataonao amin'ny olona tsy maintsy miverina any aminao ary io zay le fahendrena malagasy mitody sy mitsiny misy io re olona arakarak'izay fanapaha-kevitra raisitsika tsy maintsy miverina amitsika zany rehetrarehetra zany inona ny zavatra ny tsara efa soritan'andriamanitra ke le tena toepana azahoana fahasoavana azahoana tena fiarovana azahoana fitahina de zao asio soa ny olona de omen'ny olona soa ianao asiany olona soa koa ianao fa miakoatra an'izay zany tsy maintsy mivaly amin'ny olona io na iodika avy na iodika vanana misy safidy apetraka zay le lalàn'ny fahafahana ary azo tao amin'ny fanapaha-kevitry ny pasika zay satria rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely tena olona afaka ke izy na de teo ara ny lalàna napetraka andriamanitra olona afaka tanteraka izy arakary ny resantsika hoe tafavoaka tao amin'ny pasika tsy hoe miadakada fa tena nasehon'andriamanitra fa isedra olana isedra fahavalo isedra fizaon-toetra isedra fanefena fa nanaja foana andriamanitra ny safidin'ny olona de hojerevantsika zay satria misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika zay le hoe pasika nandalovana satria raha maty Jesosy tsy maty ho an'ny Israely fotsiny tsy maty ho an'ny olona tany amin'ny tany Egypta fa maty ho an'izao tontolo zao olona afaka daholo tsika ka raha afaka tsika de zao samy manao zay tiany atao kanefa eo anatrehan'izay de zao misy safidy nefa apetrak'andriamanitra de meloha de tahaka an'izay nataony taty amin'ny Galatianina toko fa 5 aty indray hoe tena aza manaraka ny nofo fa mifampanompo amin'ny fitiavana re amin'ny 5:50 raha de teneniny hoe mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo meny zany le lalana meny le fomba mba azahoana fahasoavana mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo satria nantsoina amin'ny fahafahana de zao aza manaraka ny filany nofo fa ny nofo izy manohatra ny fanahy manohatra ny nofo misy safidy foana mifanohatra izy roroa fa raha tarihan'ny fanahy nareo izy de tsy mba ambany lalàna de fa hitatsika ny 5:20 de ariary eo manahoana rehefa afaka ianao ka manaraka ny filany nofo de ny zavatra tsy maintsy hitranga de fa fijagajagana fahalotona fijejojejoana fanompontsampy fanaovan'ody ratsy fandrafiana fifandirana ady la fiafinafona fifampiantanina fisarahana fitokoana velona fa fahamamona filalaovandratsy ary mitoy izany satria olona afaka de io tsy maintsy hita amin'ny toetran'le olona eo kanefa ny toetra tsara indray zay rehefa mandeha araky ny fanahy de araka ny voasoratra eo amin'ny Galatianina toko 5:20 fa nivokatry ny fanahy kosa ozy de fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famorapanahy fanaovatsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohatra zay zany ny zavatra misy tsy misy zavatra anankaroa foana ampieritrretana olona afaka tsika olona afaka zao tontolo zao olona afaka ny firenena olona afaka ny fiangonana ka raha afaka de no fitiavan'andriamanitra de zao velariny eo ny zavatra anankiroa ny tsara sy ny ratsy velariny eo ny lalina tokony izorana raha mizotra amin'ny ratsy ianao de zao ny fiafarany raha mizotra amin'ny tsara ianao de zao ny fiafarany tsy afabelitsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika foana ny safiditsika ka raha milasitsika fa manompo an'andriamanitra de aza hoentina manarona ny ratsy le fahafahana fa tena afaka fa zainginy resahatsika zay le fanafahan'andriamanitra zay de fanafahana vonjomaika ositsika afaka vonjomaika mbola zava amitsika eny ampanarahana zao fampahirezan'zao zany afaka vonjomaika en liberté provisoire tsika afaka vonjomaika raha vo zay no zavatra mitranga mila mahamahana zany hoe takan'ny zanak'Israely zay neverina fa gadra tao amin'ny tany Egypta de nafahana tao de afaka tanteraka afaka manao zay tiany atao izy fa fahafahana vonjomaika fa ao anatin'iny fanafahana vonjomaika iny ny zavatra mitranga de zao zana toetra mba hiverina amin'ny faratsiny taloha ve sa iova fo
fa misy vanim-potoana voatendrin'andriamanitra ny fitsarana na ianao voaheloka mandra-pahafaty na ianao ho afahana tena madiodio zay le famonjena kanefa matetika io mbola ety am'ty zao tontolo zao ty de fa manomboka ny fitsarana fa saingy tsika tsy mahalala rovina ny anjarako rovina ny anjaranao fa ety de mbola velonaintsika de fa miatra io fa ny tena raharaha be raha mba ety fotsiny ary aha mampisaotra an'andriamanitra fa raha ohatra any am'le fiainana mandrak'zay sahirantsika any tsy mividim-bola any tsisy anaovana corruption ny fiainana mandrak'zay fa andriamanitra io tsy fitapitahana izy hoe sarotsaronany hoe tsy hita amin'ny olona mifaratsiana zay ataoko fa manana ny fotoana io andriamanitra io raha mijeritsika mijery an'izay le hoe andriamanitra raha namorona ny zanak'olombelona izy tanam-piandohana nge tena naja ny safidy ny zanak'olombelona tena olona afaka namorona any Adamaseva fa saingy tsy navelany fotsiny tam'izao fa nametraka izy lalàna ary tsy antery teo anatrehany lalàna zay napetrany fa le lalàna napetraka andriamanitra de fanomezana safidy malalaka any Adamaseva ka raha Adamaseva zay ny zanak'olombelona ny fironona voalohany indrindra nanaja ny safidy ny zanak'olombelona andriamanitra taona moa izy ny tsy anaja ny safiditsika dinona ny zavatra mitranga aty amin'ny Genesis somary iverenantsika kely mijeran'izay fanafahan'izay tsika satria tena voalalina teo daholo ny zavatra rehetra namatamboniny i Adamaseva zay zavatra rehetra ilaina mba hitondra fiadanana sy fahasambarana ho azy de fa vonona teo daholo de miforonon'andriamanitra de nametraka am'izay andriamanitra ny lalàna kanefa tsy antery fa andraisan'izy ireo safidy Genesis 2 matetika tsy sapan'ny olona Genesis 2 de ny 9:9 fa miafinao anatin'izay le safidy napetraka andriamanitra ary Jehovah'andriamanitra nandidy andralelaka nanao hoe ny azo rehetra eo am'sa de azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy midratsiny de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de faty tokoa ianao reo le safidy ny azo rehetra eo am'sa azonao hinanana fa ny azo fahalalana ny tsara sy midratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de faty tokoa ianao zany hoe nambarin'andriamanitra hoe misy safidy zay raitsinareo de misy vokany ka raha isafidy ianareo inana tondra fahavelomana ho anareo io fa misy zavatra tsy tokony ataonareo de mivao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa fahafatesana ny vokany de napetraka teo i Adamaseva fa inona moa ny vokany ny ainy ny feon'ny Satana izy de tafalatsaka tao anatin'ny fitaka de ny safidy le zavatra nandrarana de tonga tam'izao tontolo zao ty ny fahafatesana ny ozana ny miaraka amin'andriamanitra fanjakana tandalana ka raha misy ny zavatra ratsy miatra amin'ny olona tsy avy amin'andriamanitra safidy n'le olona raha misy zavatra ratsy miatra aminy de tahaka an'izany Adamaseva safidy ny Adamaseva ny vokatry ny nataony ny fahafatesana fa tsy sitrapon'andriamanitra mihitsy fa navelan'andriamanitra tena andray safidy de nandeha araka ny sitrapony de zay le resantsika hoe tsy ny zavatra rehetra mitranga akory de hoe sitrapon'andriamanitra no nahatonga an'iny fa ny olona indraindray miziriziry de avelan'andriamanitra anatanteraka an'le faniriany ny olona de mba ho hitan'ny olona ny vokatry ny zavatra nataony k'andriamanitra nefa mamindra fo mandrakariva mijanona ty ariny izy manara-maso fotsiny izy ary tsy navelany tam'izao nge Adamaseva fa ny zavatra mitranga de zao mipetraka taty oriny izy nanitsy ary nametraka ny drafim-pamonjena mba atonga azy ireo ndray ho afahana ao anatin'ny fanadevozany ny ota ao anatin'ity Genesis 2 ty ny zavatra mitranga tena tao am'sa Edeny teo von'ny sa azo rono napetrany teo ny 9:7 amin'ny Genesis 2 nampaniriny Jehovah'andriamanitra ozy teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mahate iza sady tsara ho fihinana ny azonaina ozy teo von'ny sa
ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy azo anankarony teo avoan'ny sa ary zay le tandindrony fanjakan'andriamanitra tandalana reo azo anankiroa reo zay manaja ny safidy ny zanak'olombelona zay mifolony manaja ny safidy ny olona andriamanitra tsy vanapatra ela ny amin'intsika fa ny zavatra mitranga safidy ny zanak'olombelona mitondra faratsiana teo amin'ny fiainany ary matetika io no miverimberina tondra ny zanak'Israely mivoaka tao amin'ny tany Egypta koa Mosesy araka mibaikin'andriamanitra inona ny zavatra mitranga Mosesy tsy tody tany amin'ny tany Kanana tsy veryntsika hoe inona ny antony mahatonga azy tsy tody tany amin'ny tany Kanana fa voafetra nefa misy eo napetrak'andriamanitra tamin'ny Mosesy fa tsy maintsy misy fandembiasam-pahalalana fa inona ny zavatra mitranga tao amin'ny tany Egypta ange tamin'izany vanim-potoana zany 300 taona ny zanak'Israely baby tao ary naninona ny baby nandritra ny fotoana ela no andevozina nandritra ny fotoana ela tsy natsapa fa nandevozina izy tsy natsapa fa ngadra izy fa tany am-pem-doana ohatrany metimety le fanandevozana ohatrany metimety le figadrana fa rehefa tena niaritry ny fahoriana zay vao natsapa hoe kay voafatrikitsika de nangataka fanafahana tamin'andriamanitra safidiny ny fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely fa rehefa nitodika tamin'andriamanitra miditra andriamanitra ary nitanjona ankendren'andriamanitra hitondra fanafahana zay nge nanaovana antsika hoe ry vahoaka malagasy na iza andeha hiverina amin'andriamanitra hitaraina amin'andriamanitra mba hiasa taka ny asan'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba ho afaka isika fa na inona ataotsika ny fanafahana tsy avy amin'olona fa avy amin'andriamanitra irery ihany raha miray fony ray saina ny olona rehetra ka mitodika amin'andriamanitra fa rehefa mitaraina ny zanak'Israely afaka izy fa rehefa afaka izy ny zavatra mitranga de zao tena nanaiky ny sitrapon'andriamanitra Mosesy nitaiza ny zanak'Israely nanomboka namoaka azy mba ho afaka tao amin'ny tany Egypta kanefa alohan'ny afatesany mbola nasehony indray ny afatrafatra de le safidy napetraka tamin'ny zanak'Israely Deutéronome 7:7 ka hatramin'ny 20 mba hijerevantsika hoe ny olona afaka de zao afaka manao zay tiana tao kanefa na afaka manao zay tiana tao ara de misy ihany fefy ambara de melo tsy voatery ho arahana fa toromarika omena na anaiky na tsy aza hoentina manarina ny ratsy mifampampo amin'ny fitiavana aza manaraka ny filan'ny nofo aoko tarihan'ny fanahy fa tsy tarihan'ny nofo zany ary amin'ny testamenta vao aty amin'ny Deutéronome 7:7 afaka ny zanak'Israely de zao nolazain'ny Mosesy 7:20 hatramin'ny 9:20 miantsony ny lanitra sy ny tany ao an'io izy voavolombelona aminareo fefa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana safidy satria nahoana teny nomena ny olona afaka zany efa afaka nareo tao amin'ny tany Egypta de zao efa naperako teo amin'nareo am'izay fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana fa mipetraka amintsika koa zany fiainana sy ny fahafatesana eo an'lohantsika fitahiana sy ny fanozonana eo an'lohantsika fa manana safidy sika isam-batan'olona tsiraray avy de ozy ary ny fitahiana sy ny fanozonana koa misy diana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao safidy fa tsy niterena ny fidianana ny fiainana de inona le fifidianana fiainana miotiany Jehovahandriamanitra ao ianao ka iain'ny feony sy fikitra aminy a fa izany ny fiainanao sy famaronana ny andronao mba ho nenanao ny amin'ny tany zay neniny ana ny Jehova tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy misy safidy raha fitenitsika olona afatsika fa misy safidy apetrak'andriamanitra ao de miankina amin'ny safidy zay raisika zay mety ho vokatry ny fiainatsika isam-batan'olona ary io tsy afabela safidin'ny isam-batan'olona safidin'ny mpanjaka safidin'ny fahefana zay misy safidin'ny sarababen'ny olona safidin'ny kristianina fa nambara de melo ary Andriamanitra tsy eritreritra mihitsy hoe
tena misafidiana ny ratsy mba hopotika fa asehon'eo fotsiny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny fanazonana manjaratsika amin'izay mandray fanapa-kevitra isafidy nenontsika isafidy satria olona afakitsika de nisafidy ataotsika de anjaratsika no mitati ny vokany eo anatrehan'izay rehetra zay mba tsy amezatsika tsiny aneo Andriamanitra io vavakitsika sotranao Jehovah-Andriamanitra reny amin'ny teny mandray izay tonga aminay teny zay mampiseho baribary aminay fa ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay de safidina ihany ange Andriamanitra raha misy fiainana fitahina ny safidy zay raisinay raha misy ozina fahoriana ny safidy zay raisinay kanefa matetika tompo ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fangejana zay fa tsy mahatsapa fa tena voafatotra ary tsy hainay koa mandray fanapa-kevitra mba hitady ny fitahina sy ny fiarovana avy aminao fanahinao masina iasa mandrakariva tompo ampitodika fo amam-panahiny tsiraray avy mba hisafidianany fiainany de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy mononona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.